dia voasava avokoa. Tanjobatra io zany misy responsabilité aloha le pisotro atao minday mandeha olona Roland rantsy kely tsy pasika. Tafapolitsaka ireo jiola saingy efa nahazo fampalaram-baovao mikasika izay avokoa ireo zandary sy pôlisy manodidina ity faritra ity. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa dia teny Analamanga Park Ramatoa Mialy Rajoelina vadiny filohan'ny fahefan'aviny tetezamita tamin'ny Jandy no nandraisany ireo ankizy mendrika tamin'ny fanadinana CEPE avy amin'ny faritra Rombopolo. Aorian'ny tany Analamanga Park dia ho an'ny Mahajanga, hitohan'ny Mahajanga ny dian'ny Ramatoa Mialy Rajoelina. Elisabeth Radiazana no mitondra izay vaovao izay. Ny maraina teo no nanomboka tonga teto amin'ny parka Analamanga izy iraika amin'ny telopolo mianadahy. Isan'ny nahazo salan'isam-bony indrindra tamin'ny fanadinana CEPE avy amin'ny faritra Rombopolo izy ireo, 10 ka hatramin'ny 12 taona. Ny fikambanana fity tarihan'ny vadiny filohan'ny fahefan'aviny tetezamita Mialy Rajoelina no miatoka manontolo ny fialan-tsasatra izy ireo manomboka eto amin'ny Analamanga Park ka hatrany Mahajanga mandritra ny 10 andro. Tomombana ny fandraisany eto miatomboka amin'ny fizahan'ny dokotera eo pahatongavana. Iza stafiena dia ohatrany misy akoho kely ny tratra. Manao indrindra fa rehefa mivadika amin'ny andro misoiky na asthmatique. Nandray azy ireo teto Ampangabe ny tolakandro Ramatoa Mialy Rajoelina, filoha-mpanorona ny association Fity. Nareo no anisan'ny lauréat na ireo ankizy izay nahazo ny noty tsara indrindra tamin'ny fanadinana CEPE taona 10 ka ho fampaherezana anareo sy ho fankasitrahana tamin'izany salanisa en moyenne 19,10 sur 20 anananareo tsirairay avy zay dia tonga zany zay nanasa anareo hitsidika any Antananarivo ny sabotsy sy lahady ary hanaingintsika ho an'ny Majanga ny alatsinainy ka hiverina indray amin'ny sabotsy. Ny programmatika zany rapitso dia mijery ny parc zoologika ny Tsimbazasytsika dia avy eo mijery ny rovan'ny Ambohimanga. Dia rehefa amin'ny lahady indray tsika dia miaraka amin'ny sakafo any Avilo any ny lapan'ny filoham-panjakana dia anytsika no mipase ny andron'ny lahady tontolo. Misy surprise be dia be ao efa natokanay ho anareo amin'ny andro naingy andeha ho an'ny Majanga antsika dia andeha avion. Matahotra avion nareo? Efa nandeha avion? Isa mbola tsy nandeha avion? Indray inirarinay satria nareo tsy mifankalala dia mba ho lasa mpinamana daholo nareo dia mifankalala bebe kokoa dia indrindra mba azo fafinaretana sy hanao vakansa tsara miaraka aminay. Eto zany zay dia maneho fisaorana ho an'ireo ray aman-dreny tamin'ny fahatokisana
amin'ny fandefasana an'ireo ankizy aty aminay aty ary manome toky izay fa hikarakara tsara azy ireo. Ny visite médicale moa zany dia efa natao daholo tamin'ny ankizy tsirairay ary efa noraisina atsoratra tsara inona ny sakafo tsy azony zava-hoanina, inona ny zavatra tsy zakany sy ny zavatra efa mahazatra ny ankizy. Ny laharana tarby ahafahan'ireo ray aman-dreny mifandray amin'ny ankizy dia 034 60 544 70 034 60 544 70. Hijanona eto Antananarivo izy iraika amin'ny telopolo mianadahy amin'ny alahady izao ho feno arak'izany ny fandaharam-potoanan'izy ireo. Farobe mihitsy zany za amin'izao fotoana izao satria mahafinaritra be mihitsy aty dia misaotra ny association ity fa tena mahafapo mihitsy. Mahafinaritra. Vola tsy mandeha mihitsy raha tsy voazao. Dia ao izaho fa satria izaho voalohany taty satria tiako be aty. Misaotra association fidinika ka izay ny aty. Faly be fa tsy fametrany natao faly ihany. Mbola tsy ary mandeha ity Analamanga park. Marina fa ny alatsinainy izao no hanainga ho an'ny mahajanga ireto ankizy avy amin'ny faritra 20 ireto.